Angana ray aman-dreny ara isaky ny faritany tsy hay mingavy azy toko tsy mila jadona ny malagasy ny SPM ny hery politika mitambatra ny malagasy any Bavolo Boro eto ny ZZ lasa natsoinao any fa ny ZNZ tokotokony avoakanao hery zo azafady indrindra ray aman-dreny be da be ny ZNZ voatazona any a aoka re tompoko raha misy ray aman-dreny eto fa samy hijory hiaro ny vahoaka malagasy atsia sifle avoaka ny famarinana ny gaja politika rehetra tapreny fizony fitondrany filohampanjakana Mikael Jenirina zahay sy manaiky fanamboramborana jadona mampigaja ampinanina voalavo ambody akondro ny tanora malagasy na ny ray aman-dreny na i Colonel Patrika avoay Colonel Patrika tsy figadrana mandavan-taona no iainany eto manana vady aman-jana koatranao tia tanindrazana izy avoay sisy atakady fa ianareo no miala nareo boketra reo filohampanjakana mangataka koa zahay asarana ny fampiasana ny fisarana HSF faniriso fampialana ny cité lalam-panorenana Ravana aby reo ny semi diovina satria tsy mety mangala-bato diovina zay miditra amin'ny fifidianana isika zay sy mila fitondrana maizimaizina maloto mivarotra tangazana mangolo-karena lafa mikarana sy ny sinoany eto hitrandraka fasimainty hitrandraka ny volamena nefa sita ny kitapo-panjakana misy vola fivoarany Madagasikara avoay ny famarinana sy ny marina dia mila ray aman-dreny mikamboa amoaka ny structure compétent manifestation nanesorina ny Andra Joel izanona amin'ny fitondrana dia olona madio fa tsy hoe tonga dia miditra ny voketramainty hitondra dia fitondrana jijady nanavitra ny zay olona masay miteny mitaky ny famarinana eto zay dia fizanona ny tolona raha sy miala teo reo zavatra rehetrarehetra reo ravana matoa tsy misambotra ny Andra Joel sy ny firongony a tokony angaika tamin'ny famotehana ny herim-po sy ny moral ny vahoaka malagasy a dia mbola capturé ny fanjakana ko miangava ny fanjakana zahay a ampahendrena matoa mijoro zahay a dia zahay koa sa zahay fa io tsy milamina io raha ohatra ny hoe entinareo mikorontana ohatra fa avoay aloha zay mikatra alamino aloha ny firenena fa tsisy firenena mandosy zany eo tsisy dinika mandeha amin'ny loniny zany eo tompoko miangavy zahay dia manizingizina fa amin'ny zava-misy amin'izao fotoana toy ny taona teo aloha dia be ny vola sy fandrobana misy eto amin'ny firenena ka tsy takatry ny sainy Mikael mahitsy zany fandrobana eto amin'ny firenena zany na tsy ho tany sainay azy fa mila olona manam-pahaizana ny firenena mahay an'ity fitondrana ty fa tsy olona capturenao avy any andafy any no ampidininao eto tsy mahafantatra ny Madagasikara tsy mahafantatra ny zavatra misy eto mihitsiny anoizako azy a topitsy hoe adalako olo ny ray aman-dreny fandidy teo fa olo-kinga avokoa zavatra misy nefa Andriamanitra Andriananahary mitondra ny zavatra rehetra ny misy rehetra ny olona rehetra io ianao ray aman-dreny Mikael tafajabaka amin'ny zavatra tsy manjary ianao io satria fantatrao ny toerana misy ny zavatra nisy amin'izao fotoana zao tian'Andriamanitra Madagasikara ary tsy afoy ny vahoaka malagasy atory ty ny fotoana za zao tsy matahotra ninonino misy antony matoa tsy matahotra tia
Andriamanitra ao an-tampon momba lary fantatro zany. Zao ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena tompo. Andriamanitra te hitondra an'ity Madagasikara ty. Satria nahoana? Araky ny teniny hoe ny zanako sy ny asa tanako aoka. Tian'Andriamanitra ty Madagasikara ty. Ary ho alatsaka aminao ny fanahy masina ka hanenina ianao torotoro fo. Hanenina ianao amin'ny zavatra vitanao. Latsaka aminao ny fanahy masina. Dia mieritrereto ianao fa zanaka fifoazana ianao ray aman-dreny. Ny fifoazana tamin'ny andron'ny mamaneny lava. Fantatrao tsara fa vao manitsaka ny tany io mamaneny lava dia miteny amin'ny teny tsy fantatra izy any amin'ny tany rehetra izay rahan'i Jesosy azy. Na tonga na Norvezy izy manitsaka ny tany io teny norvezianina izy. Tonga any Angletera izy miteny. Ka raha misy olona mitsapatsapa amin'ny fahefana, aleo Jesosy miteny. Mangatara, atsoy Jesosy, atsoy Andriamanitra hamaly ny etaetanao. Fa tian'Andriamanitra ity korotana ambony ambany ty ary ho hafanenina ny manam-pahaizana fa tsy maintsy miverina amin'Andriamanitra itsika latabatra. Teniko dia hoe avoay aza anagadraina zany ny olombelona. Aza gadraina te hitsy zay te hitety. Aza gadraina tompo. Zay efa mi malagasy. Tsy voananao ny mity tsisy raha manjary eto. Ataon'olona fa mitsimbola mihitsiny. Ataon'olona fa mitsimbola fotsiny ny firenetsika. Inona ny zavatra manjary eto? Ataon'olona fitadiavam-bola ny firenetsika, tsy misy zavatra manjary eto. Agaziko aminareo mpanao gazety dia mba avoakanareo zao zavatra tenenina izy taty. Avoay ery zo e.